Ny zavatra hitantsika maso mivaingana eto moa zany ny fanotofana tany nataona olona anankiray zay tsy nazahoana lalana. Ka ity moa zany sendra ny filohan'ny firenena mihitsy nandalo rava Conseil des ministres nymaly no nahatsikaritra camion be dia be dia niantso ny mpitandro filaminana police nationale nampijanona an'ireto camion reto. Misy 340 reo camion reo no tratra teo ity toerana ity na dia anatina zone constructible, zany hoe azo anorenana trano dia tsy mbola misy fanomezan-dalana nivoaka avy tao amin'ny ministera na ray aza. Zay aloha zany no resana amitsika. Dikan'izay heloka an infraction izy ity dia ho ampiarina aminy zany ny sazy rehetra mifanaraka amizay. Tsy maintsy ho giazina ho ataony selage, tsy maintsy hiditra frère reo camion reo ary hisazy isaky ny camion zay mifanaraka amin'ny lalàna. Ny tompony koa moa zany tsy maintsy ho enjehina ary tompony andraikitra an'ireto camion reto koa tsy maintsy ho enjehina mifanaraka amizay. Fa ny afatra zany entanina zany ny vahoaka rehetrarehetra manodidina raha vao mahita ny fanaovana rambolay hita fa hampitoza ny faritra ny Antananarivo dia tokony hampandre-haingana ny manam-pahefana ny zahay aty ministera ny amin'ny apipa, ny police nationale, la commissaire zay akaiky indrindra, ny ben'ny tanàna hampandreneso haingana fa mba afahantsika mandray andraikitra faran'izay haingana satria ny ratsy tsy kely lalana. Izao fitaterana tany zao zany nampifangarondro zareo amin'ny fitaterana tany mankary amin'ny asan'ny Jiramary Amoronakona. Dia misy koa reny fanamboaran-dalana zay atao eto Antananarivo amin'izao io dia mifangaro amin'ireny zany zareo ka ny mesure ho raisina zany no amafisina ho ametrahana taratasy daholo zany ny camion zay miara-miasa amin'ireny ministera manao ny asa fanotofana reny mba hanavahantsika reto ny nazo autorisation, reto ny tsy nazo autorisation. Ka dia zay zany no azo ampahafantarina antsika fa izy fepetra fanaraka amin'ny lalàna zany ampiharina amin'ity toerana ity. Vavy ho antsika mpanao maharitra, ho antsika solombavam-bahoaka raha lasaina vavy manatsika izao fotoana izao. Ho antsika membre gouvernement izay tarihiny andriamatoa ministra ny fananatany sy ny fanajarena tany andriamatoa Dirikabe ny fitsarana izay mitarika ny ekipan'ny fitsarana. Tsy ataoko lava ny resa isika solombavam-bahoaka rehetra dia solotena ny vahoaka 30 tapitrisa. Tahaka nahatsapako ny olana amin'ny resaka fananantany dia mino atompoko fa mitovy amin'izany koa ny fahatsapana lotsarana ihany. Maro ny tany izay iveloman'ny vahoaka malagasy, maro ny tany izay efa nampiasain'ny vahoaka malagasy fa miteraka olana ity tanin'ny kolon ity. Izay indrindra tompoko no nahatonga ny tenanay nanapa-kevitra nanao an'io voalohana-dalàna io mba ahafahana ny fanjakana malagasy mandray an'ireo tanin'ny kolon rehetra ireo dia aorian'izay ahafahany vahoaka malagasy mangataka an'ireo tany ireo. Satria zavatra lehibe amintsika malagasy izany fananatany izany.
tsy fanana tany fotsiny hoe tany io fa ampiasaika, fa ny fisoratana zany tany izany amin'ny anaran'ny malagasy tena zava-dehibe. Nanomboka tany-keo maraina isika, nanoratra tantara. Raha tsy teny fotsiny aho ny hasy ny teny malagasy izay vao mifiditsika teo lasa lalàna ny famonjatatsika izany teny malagasy izany. Voatany keo isika nandany lalàna ndray koa fanalalàna any resaka petrôly ity izay famerenatsika fiandriana pirenena satria secteur stratégique be izy io ary tsy tokony privé no hanapaka hoe rehefa atao antso ratsy le izy dia antso ratsy, rehefa atao antso tsara le izy dia antso tsara. Dia tsy olava resaka aho tompolasy tompovavy ho antsika namana sy olo-bababoaka rahalasina baba fa tombontsoa lehibe ho an'ny vahoaka malagasy rehetra mandeha Madagasikara tsika nao, indrindra ireo havatsika tsy ankanavaka any ambanivohitra rehetra, any ambanivohitra rehetra izay sahirana amin'io resaka fananantany io. Niezaka ny fitondram-panjakana natao faran'izay mora ny hikarakarana ny bokotany, ny amavanina zany fakarakarana bokotany, dia natao mora koa ny vidiny tany amin'ny fanjakana. Ireo sakanareo dia mifanapetraky ny fanavaozana. Raha tsy teny fotsiny aho 5 ariary ny hekitara. Izany hoe 5,000 ariary ny 1000 mètres carrés. 1000 mètres carrés, 5,000 ariary. Ataovinareo compte fomba mathématicien dikan'izay zany vidina labiera anankiray fa mahazo 1000 mètres carrés. Ka zavatra tiako holazaina amitsika dia isika solombavam-bahoaka indray ve no saka ho an'ireo havatsika izay mba maniry izy mba hisoratra amin'ny anaty, satria izany tany izany mamalagasy atsika hoe manana tany amin'ny anarantsika izany. Ka za eto sanatsiny vava aladiny lela tsy manafoana ny tantara fifanisana aloha, fantatro fa ny akamidina ny tantara io, fa tonga koa ny fotoana androany fotoana ny fanavaozana ho izy araka ny teneniko teo hoe iny fa havaozoko ny zavatra rehetra, mba miangavy atsika sy ny vavam-bahoaka koa havaozintsika koa ny fananantany eto Madagasikara, mba hisitraky n'izany ny vahoaka malagasy tempolo tamintsika zonga dobla makasirika ny eo amin'ny fahasarontana eo amin'ny raha-pitsarana mikasika an'ireto tany ny voanjo zay no filazazy tanin'ireo vazaha izay nanjanaka atsika tamin'izany fotoana zany, tanyntsika nalain'ireo vazaha tamin'izany fotoana zany. Ny zavatra tao androany araka izay voalaza teo amin'ny fanamarina hoe fahita ny tany amin'ny Asambomera dia mety ampisy adefitra leraky ny lalàna hoe ahoana ny fiarovana ny zo fananantany, kanefa ity tongo-dalàna ity dia
tonga-dalàna everina fa tena afaka mama any ambonina mihitsy ny olana sy misy eo fitsarana be dehibe. Izao manko zavatra matetika hita ary tsy amin'ny toerana iray fa eran'ny Madagasikara dia ireo tany voanjo ireo na dia efa tsy eo ary zareo misoratra ao anatin'ilay taratasin'ilay tany dia misy foana ny olona milaza mpandova ary araka ny tenen'ny solombavam-baoaka teny raray ara sady tsy mpandova le olona tsy olona mipetraka eo atoerana fa hoe nahazo an'iny tamin'ny fomba izay tsy mazava. Isan'ny raharaham-pitsarana maro ary mahakasika vahoaka maro ary mampitaraina ny vahoaka amin'izay toerana rehetra naovana fitsidiana izany tranga resahantsika izany. Ny olana nefa ho an'ny fitsarana raha mbola misoratra amin'ny olona ilay tany dia tsy maintsy mampiatra n'ilay lalàna hoe mandova ohatra ny mandova rehetrarehetra. Kanefa amin'ny fomba ahoana moa ny ahafahantsika manaiky hoe tany izay any Malagasy tany amin'ny taona 1970 noravaina keriny na nierenan'ny Malagasy hiasa anterivozona dia tonga ny fahaleovantena dia aty amin'ny 19 taona teoriana atsika dia taranakatsika Malagasy mbola hanaiky ireny tany ary mariana eto fa ny tany izay nalain'ny voanjo dia ny tany izay faran'izay tsara indrindra. Ho antsika Malagasy izay tantsahany betsaka ilay tany hoe tsara dia tany mamokatra iankina ny harentsika Malagasy. Ka eto izay dia tena midera nyty fandraisana raikitra lehibe nataonareo solombavam-bahoaka ity ary mino izahay fa hitsahatra androany izany zavatra tsy rariny izany. Ary rehefa ity lalàna ity no lany dia mora ny famahana an'ireo ady be dehibe ireo manora ny fitsarana satria miverina ho fananam-panjakana ilay tany ary mikasika ilay fanontaniana izay napetraky ny solombavam-bahoaka ny Vatomamy mikasika n'ilay garantie sy ny péréquation tokony hiarovana ny olona izay efa manamainty molaliny tany dia tsy misy tokony ahina satria eny fa na dia fanamaitisana molala tany aloha azy dia mipetraka mitondrona foana na dia misy izay fiovan'ny fananantany avy tany amin'ny taranaky ny voanjo izay dia lasa fananan'ny Malagasy ny fanjakana Malagasy tsy manala mihitsy izay ny fahaelana zay moa zany ny diranay fampiasana an'ilay teny Malagasy. Raha tsy zao mampiasa teny vahiny mise en valeur ny ampiasaintsika tsy dia mazava fa raha mitentsika hoe fanamaitisa molany haintsika ny molany dia ny fahaelana teo amin'ilay toerana no mitondra azy amin'izay fotoana izay. Ka izay no anohananay tanteraka an'ity tongo-dalàna ity ary ilonay fa tsy hisy fisalasalana itsika irareo solombavam-bahoaka miaro tombontsolom-bahoaka Malagasy handany izany. Anamafisanainy ihany koa fa ny fangatahany Andriamatoa be ny tanàna ny Ambatoboeny teo hoe atao adietoka ny samy voafitoka reo fa solotena ny vahoaka Malagasy ianareo solombavam-bahoaka. Solombavam-bahoaka ny Ambatoboeny teo dia amafisana fa efa adiheloka rehefa fangalarana tany. Ny ady tany tsy heloka satria mety misy fifandirana fa saingy ny zavatra hita matetika ary efa nilaza izany no Andriamatoa minisitra misy tambazotra mihitsy manganatra tany Malagasy. Ka ireny karaha misy fampiasana hosoka ohatra efa namafisana Andriamatoa minisitra teo dia heloka izay fa tsy ady nadintsona. Ka aza manahy ianareo efa makany efa zay mihitsy lalàna zay izy. Feny dia manohana amin'izao tolo-dalàna izao izahay satria hita fa tena manamaivana sy mety hampihela dia hampihela tokoa ny ady tany izay lasa vary mangatsika be dehibe manoloana ny fitsarana ary indrindra mamerina ny rariny amin'ny Malagasy satria ny tany iveloman'ny Malagasy.